nankalazaina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity andro androany ity ny andro raisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona nisy indrindra ny etsika amin'ny fanindran-dalana tamin'izany ho antsika teto Madagasikara izay nitanterahana teo anivon'ny fitsarana tampony teny Nosy. Tsy misy na iray aza ny firenena afaka milaza fa maro tanteraka ny zon'ny olom-pirenena rehetra ao aminy, araka nambara ministry ny fitsarana Christine Razanamahasoa. Ezaka hoy izy ny tanterahana iarovana ny zon'ny vehivavy, ny zon'ny ankizy, ny sembana ary ny voafonja sy ny maro hafa. No mariamy teo anivo ministera ny fitsarana ihany koa fa misy hatrany ny fanaraha-maso izay ataon'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fanarahana amin'ny fifanarahana samihafa momba ny zon'olombelona. Ary ho an'i Madagasikara manokana dia betsaka ny ezaka izay tokony mbola tanterahana araka nambara ny filakevitry ny fandiniana ny zon'olombelona sy ny fahamendrehana. Misy miezaka zany amin'ny lafiny fanampiana droit humanitaire amin'izay fotoana izay à chaque fois que tu montes, c'est le droit humanitaire, c'est le droit de l'homme. Car nous faisons le zon'olombelona ny zavatra rehetra atao mahakasika ny fitratrana zon'olombelona fa samihafa zany hoe droit humanitaire zany efa tsy tsovina ny olona amin'ny fanampiana azy ara-pivelomana, ara-pahasalamana sy araka ny fianarana. Dia ny atao hoe zon'olombelona amin'ny lafiny droit de l'homme zany dia le fiezahana ahafantarany olona ny zony sy ny andraikiny. Ary izay toe-javatra nefany dia tsy maintsy misy ny atao hoe fanovana toe-tsaina mba hafana zany amin'izay fotoana izay hiatrika tokoa hoe zo sy andraikitra. Raha nambarany teo anivo ministera ny fitsarana dia samy tokony hanaovana ezaka daholo ohatra ny momba ny fanajana ny zon'ny ankizy, ny fampianarana, ny zo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Nositany teo anivo fitsarana ihany koa fa nisan'ny tetikasa tanterahana ny fametrahana ny rafim-pirenena miaro ny zon'olombelona na ny Conseil supérieur des droits de l'homme. Ary eo ampamolavlana ny rijateny momba izany ministera ary hoentina tsy ho ela ao anatin'ny filakevitry minisitra izany rijateny mikasika ny fananganana ny rafim-pirenena miaro ny zon'olombelona izany.